Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry havako tratrety alakamisy faharoa amby roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy ny soatan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahatelo, Efesianina toko fahatelo andininy vavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Efesianina toko fahatelo andininy vavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eny izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia nitory amin'ny jentilisa ny hareny Kristy tsy talany, ary ny ampahazava ny olona rehetra mba ahalalana izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanana an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany fiangonana, araka ny fikasany hatrizay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokina noho ny finoana azy. Koa izany no angatahiko aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitra reo zany. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afatrafatra no asehon'ny Paoly eto, afatrafatra izay asehony fa nisy zava-miafina izay tsy fantatry ny olona tany aloha fa nampahafantarina kosa ankehitriny. Amin'ity andininy izay eto am-pelatanantsika ity dia asehon'ny Paoly ny mahabitika azy, mahakely azy, nefa asehony ny fahalebiazany lay asa fanompoana izay nankinina taminy. Kely fa lehibe fanompoana, izay no azo amin'ity ny fiainan'ny Paoly. Bitika nefa lehibe dia lehibe ny fanompoana. Dia eo izy no manazava manao hoe misy zava-miafina nge izay efa nomanin'Andriamanitra hatrany amin'ny fanorenana izao tontolo izao, saingy tsy fantatra raha tsy amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Inona ilay zava-miafina hoy izy? Amin'ny andininy fahaenina no anazavany an'ilay zava-miafina. Ilay zava-miafina dia izao hoy Paoly amin'ity andininy vitsivitsy am-pelatanantsika ity. Ny planin'Andriamanitra dia ny ampikambana ny olona rehetra ho voavonjy, dia ny hafa firenena sy ny jiosy. Ho akamban'Andriamanitra ho iray famonjena izy ireo, ho iombona ao anatin'ny famonjena izy ireo. Lay vaovao mahafaly dia hoy izy na ny filazantsara dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zava-tsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, na ny jiosy na ny hafa firenena. Vaovao be izany faminanian'i Paoly izany, satria sarotra amin'ny olona tamin'ny fotoan'andron'i Paoly, enina amin'izao andro ankehitriny izao ary, dia sarotra mieritreritra hoe ho avy ny andro ka ireo jiosy izay nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ireo jiosy izay nanakoran'i Jesosy omboy, ireo jiosy izay mandraky tiany androany, manondro an'i Jesosy ho mpisandoka, satria ny jiosy ankehitriny dia tsy mino an'i Jesosy mihitsy ho ilay Mesia ilay zanak'Andriamanitra. Sarotra ny ino hoe ndray androany izy ireo dia hiaraka hivavaka amin'ny kristianina ary ho tonga handray an'i Jesosy ho Mesia. Sarotra na dia amin'izao vanim-potoana ankehitriny indray ara ny atakatra hoe ny planin'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao ho miaraka voavonjy ao aminy avokoa ny firenena rehetra,
na malagasy io, na italianina io, na sénégalais io, na malézianina io, na karana io, dia ny planin'Andriamanitra de zao avovonjy ny olona rehetra. Afako hotsika manao hoe zava-miafina no aseho amin'ny Paoly. Zava-miafina ary ninony ny fahatanterahany. Fa tsy maintsy ho tanteraka izy tsy eto amin'ny Efesiany ity ihany Paoly miteny zany fa any amin'ny Romana toko faha 1. De manamafy koa Paoly fa hoe ho avy ny andro ibebahan'ireo jiosy ireo ary dia hiara-mizotra ho an'i Jerosalema, hiara-mizotra handray hino an' Jesoa ho tompo sy mpamonjy na ny jiosy na ireo hafa firenena. Ary dia hoy Paoly manao hoe ao anatin'izany zava-miafin'Andriamanitra izany, fahatanterahany zany zava-miafin'Andriamanitra izany no antopisian'ny fanimpoko Paoly. Ny fanimpony ireo mpaminany, ny fanimpony ireo apôstôly, ny fanimpony ireo mpanompo'Andriamanitra maro samihafa amin'ny testamenta taloha, dia nitory ny vaovao mahafaly tamin'ireo jiosy nampafantatra ny fitiavan'Andriamanitra ny mpaminany. Fa ny apôstôly kosa tahaka andry Matio, tahaka andry Petera, dia hiasa ahatonga ny jiosy ino an' Jesoa. Tsy hijanona eo amin'ilay finoan'ny testamenta taloha ka miandry Mesia, fa ho avy kosa ny apôstôly zay hanazava ny zava-miafina hoe Jesoa lay nandrasana, Jesoa lay Mesia efa nandrasana. Fa iza kosa ary no hitory any amin'ny jentilisa. De Paoly manao hoe iza lay bitika indrindra no voantso hitory any amin'ny jentilisa mba hahatonga le fahatanteran'ilay zava-miafina hoe io eny fa ny jentilisa sy ny hafa firenena sy ny jiosy taranaky Abrahama de samy handray ny vaovao mahafaly teny filazantsara. Inona no ny zavatra tiany Paoly ampitaina am'izany zava-miafina lehibe n'Andriamanitra izany? Hoe fatanteraka zany ny fampiombonana, ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy misy tsony na jiosy na tsy jiosy, na grika na tsy grika, na andevy na tsy andevy, fa ny olona rehetra de zao handray an' Jesoa. Zavatra roa lehibe ary no azo takarina raha mamaky ity Efesianina ity isika. Voalohany de zao ny fitiavan'Andriamanitra. Betsaka no tsy tena mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ka mitsara an'Andriamanitra hoe Andriamanitra toa masiaka, Andriamanitra aiza ve de Andriamanitra de mahafoy olona ho very, aiza ve Andriamanitra de misy ve Andriamanitra de isany faharatsiana. Tsia, fa ny zava-miafin'Andriamanitra io Paoly de zao, ny planin'Andriamanitra de zao ny ahavovonjy ny olona rehetra. De ametra-panontaniana ny kely finoana, hono ka ahoana zany raha am'izao andro ankehitriny zao vao fantatra lay hoe miaraka tian'Andriamanitra hovonjena na ny tsy jiosy na ny jiosy, de ahoana zany reo olona tany aloha, ahoana zany reo olona zay mbola tsy nandray ny filazantsara, reny ve zany very, reny ve zany tsy atao very Mosesy, atao very ry Abrahama, atao very Isaia mpaminany, atao very Jeremia mpaminany, reny iny mbola tsy nandray an' Jesoa, de reny ve zany de very, reny zany very, ahoana zany reny satria reny tsy mbola nino an' Jesoa. Tsiry afako malama. Voalohany dia tsy mety amitsika ny mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Zay anankiray tiany ny soratra masina no fantatsika. Tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra isika, ka afaka eritreritra ny tokony ataon'Andriamanitra sy ny tsy tokony ataon'Andriamanitra. Tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy isika, ka metraka fanontaniana hoe atao ahoana moa zany le olona efa maty taloha, atao ka eritreritra ity olona rehetra ity. Tsy zakan'ny lohantsika izany. Zava-miafin'Andriamanitra zany, na ny marimarina kokoa an'Andriamanitra zany. Tsika tsy mahay an'izany, fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Zay ny tenenin' Jesoa. Ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra.
noho zany tsy afaka metra-panontaniantsika hoe verivery amina sa tsy zany ny tokony ho andanitsika ny fotoanatsika. An'Andriamanitra zany, minoan'Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana. Fa izao ny fanontaniana tokony hipetrakitsika, za ve ho voavonjy sa tsy voavonjy? Enao ve? Ny tenako ny tokony ametrahako fanontaniana hoe za ve ho voavonjy sa tsy ho voavonjy? Za ve efa ao amy tompo fa tsy ao amy tompo? Fa tsy mandany ny fotoana sy ny eritreretana hametra-panontaniana ny amin'ny dadato, nenito, dadabe, dadanay ve any amy tompo ve izy zay? Voavonjy ve iny olona iny sa tsy voavonjy? Tsia, tsy mahavaly an'izany fanontaniana zany ary zany nahatonga ny fiangonana tany taonjato fa 5 fa 9 fa 13 latsaka tao anatin'ny fahadisoana satria mipetraka tao amin'ny toeran'Andriamanitra. Ary rehefa nahita ny fiainan'ny olona ireo maty be dehibe zay mieritreritra hoe reny olona reny zao dia mety maty sody any amin'ny afo be izy reny, de namboatra ny antsoina hoe indulgence mba amonjena galao mandoha vola de mba voavonjy eo reny olona reny. Mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, ny fototra iorenan'ilay andiny ny ipetrahana amin'ny toeran'Andriamanitra nefa teny hoe zay vanona ety ambony tany de vana koa any an-danitra. De latsaka ato anatin'ny fakapanahy ny fiangonana. Atao ahoana reny olona mety misotro toaka tetỳ ambony tany reny olona sanatria nanao ratsy faratsy mpitondrateny reny rera moa de atao ahoana reny olona reny? Rehefa zany de fery de hoe leo ara asina amorona afandiovantsika de atao hoe lasany daholo izy rehetra reny. Tany amboloana inge le izy tsy tena lafin'ny fitadiavam-bola fa fery lay fahadisoana de lay mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra mandrakariva de manao zany ko tsika. Rehefa mahita olona sanatria mody mandry de ka somary tsy de tena azotsika antoka ny toetra ny fiainany tena very angambe ny olona iny. De ndraindray lasa nieritreritra mihitsy hoe ahoana natao Andriamanitra mba havoavonjy azy, any ve izy sao de mba tsy voavonjy? Tsy anjaranao zany. Ho inonao inona zany hoy Jesosy tamin'ny Petera Andriamata raha nametra-panontaniana momba ny amy Jaune Petera. Ny tany kafanampo rehefa nitenen'ny tompo hoe fahanao ary ny ondriko, andraso ary ny ondriko, fahanao ary ny ondriko, de nety kafanampo. De niteny tamin'ny Jesosy ary hono mba inona ny anjaran'ny Jaune? Za ty nomenao anjara tsara, fahany ny ondriko keliko, andraso ny ondriko, fahany ny ondriko. Za zany tena ary inona ny mba anjaran'ny Jaune? De iny tompo niteny tamin'ny Petera manao hoe inona zany? Inona ny idiranao amin'ny fiainan'ny Jaune? Ary ndraindray tsika mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra. Ahoana moa zany zao raha an'Andriamanitra? Ahoana raha an'Andriamanitra? Zava-miafin'Andriamanitra zany no bola. Tsy tena zava-miafina raha ny tena marina fa fitiavan'Andriamanitra. Ho tsika manao hoe amin'ity andininy ity dia asehon'ny Paoly zay fahalebiazan'Andriamanitra, zay fitiavan'Andriamanitra zay. Andriamanitra de fitiavana. Ary fitiavan'Andriamanitra tsy misy olona na iray ary tian'Andriamanitra ho very. Tsy planin'Andriamanitra zany. Ny planin'Andriamanitra ho Paoly zao ny ahavoavonjy ny olona rehetra. Mbola tany am-paharina, tany amin'ny fiantomboany zao zavatra rehetra zao de ny planin'Andriamanitra de zao nahary ny olombelona mba ho eo aminy sy ho voavonjy avokoa ny olona rehetra. Noho zany raha miafina ny filazan'ny tsaranay Paoly de miafina ho an'izay very zany. Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra de zao ho voavonjy avokoa ny olona rehetra. Fa misy kosa ny misafidy ny ho very. Miavako ny tsy tokony ho adonoantsika mihitsy de ty toetran'Andriamanitra hoe fitiavana ity. Be de be ndraindray no manadino lay ataontsika hoe maizy azy an'Andriamanitra, lay attribut an'Andriamanitra, lay maizy azy an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga antsika kely finoana, zay mahatonga antsika mora kivy, zay mahatonga antsika misalasala, zay mahatonga antsika tsy mafana, tsy mangatsika. Satria ny antony de zao ndraindray tsy takatritsika ity Andriamanitra fitiavana ity. Ndraindray iverintsika fa ohatran'ny fitiavan'olombelona ny fitiavan'Andriamanitra ka miankina amin'ny toerana, miankina amin'ny vanim-potoana anankiray, mety miova. Fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova mihitsy satria tsy miova Andriamanitra. Na inona toetran'ny jentilisa, na inona frerian'ny Jiosy de tsy niova ny fitiavan'ireo Paoly. Fa ny planin'Andriamanitra, ny planina andeha zao zay rehetra mino an' Jesosy de andova ny fiainana mandrakizay.
fa ny faharoa zay aseo am Paoly ho afatra ao antsika ry avako malala tsy ny anatontsika ny fitiavan'Andriamanitra ihany fa ny mahazava-dehibe ny asan'ny fiangonana. Amin'ity andininy ity de hoy Paoly manao hoe asehony tsara mihitsy manomboka eo amin'ny andininy fa nderotsika hoe any amin'ny andininy fahaenina de mandray ny aty amin'ny andininy fahafolo. Andininy fahafolo moa de mazava fa ankehitriny any de naseho tamin'ny alalan'ny fiangonana izany. Andininy fahafolo mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana rehetra any an-danitra amin'izao ankehitriny zao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana. Ny dikan'io teny hoe de zao nampahafantarina ny fiangonana zany zava-miafiny zany mba ahafahan'ny fiangonana mitory ny vaovao mahafaly. Zava-dehibe ny toeran'ny fiangonana ry havako. Ny fiangonana de nampahafantarin'ny tompo ny zava-miafiny amin'ny alalan'ny fiangonana no hitoriana ilay zava-miafiny fitiavan'Andriamanitra. Ny fiangonana de asehony Paoly zany fa tsy hoe manana didy ihany fa tena toetra maizy azy ny fiangonana mihitsy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe zavatra azo avela ohatrany hoe rehefa ohatra ka mipozaka io masoandro io de toetra n'io masoandro io mazava mafana. Tsy iangaviana zany io masoandro hoe mba mo mitondra hafanana ary masoandro na iangaviana le masoandro hoe mba mo mitondra hazavana ary masoandro fa efa maizy azy an'lay masoandro ny hafanana sy ny hazavana. De ohatr'izay koa ny fiangonana ho Paoly eto. Maizy azy ny fiangonana ny fitoriana lay vaovao mahafaly satria nampahafantarin'Andriamanitra lay zava-miafina izy de ny fitiavany. Noho zany ny fiangonana tsy hoe iangaviana izy manao fitoriana amin'ny filazantsara na zavatra nataingitaingina eo amin'ny fiainany fa tena antom-pisin'ny fiangonana ny fitoriana ny vaovao mahafaly, fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra, fitoriana ny planin'Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy tomboka mahatonga ny olona rehetra ho vonjena de zay rehetra mino. Zava-dehibe ravako malala ny toeran'ny fiangonana. Zay mahatonga amin'ny Paoly mazava hoe tena ny Kristy mihitsy ny fiangonana. Tena ny Jesosy mihitsy ny fiangonana satria mpizara vaovao mahafaly izy. Ravako ataovy zava-dehibe ara eo amin'ny programam-piainanao, eo amin'ny fandaminanao n'isan'andronao, ataovy zava-dehibe ny fahatsiarovana. Faharena sarobidy omeny Andriamanitra izao tontolo zao ny fiangonana. Ny fiangonana de harena sarobidy ary io ny fantatr'ilay ratsy de mahatonga azy manao zay tsy itiavan'ny olona amin'ny fiangonana, mahatonga an'izao tontolo zao tsy ho tiany fiangonana satria fantany fa ao amin'ny fiangonana sy ny fiangonana mihitsy aza no mitory lay vaovao mahafaly. Ary dia tahaka ny paompin-drano io na inona de mandefa rano lay paompin-drano fa rehefa tonga ny olona ka manimba n'lay paompin-drano de tsy misy rano tsony. De ohatrena atao an'izao tontolo zao amin'ny fiangonana. Ahoana no hatonga ny filazantsara tsy hiparitaka anerana izao tontolo zao? Ravana amin'ny fiangonana, korontanina amin'ny fiangonana, aratsiana ny fiangonana, atsatsona ny afatry ny fiangonana, ampitodiana olombelona ny olona ao anatin'ny fiangonana, ampitodiana fombafomba ny olona ao anatin'ny fiangonana, ampitodiana ny toetra ratsy ny mpiangona ny olona ao anatin'ny fiangonana fa tsy ampitodiana am'lay filazantsara. Dia eo le avako malala ny tokony tsy ho adinotsika mihitsy fa zava-dehibe ny toeran'ny fiangonana. Ny fiangonana no fantsona mampita ny filazantsara. Ny fiangonana dia harena sarobidy zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe ianareo no fanasin'ny tany. Zany hoe ianareo no mahatonga ny fiangonana io no mahatonga ny tany misy tsirony fa tsisy ilana azy tsony io tany io, tsisy ilana azy izao tontolo zao io raha tsy eo nareo satria ny maizy azy ianareo dia mahamasina tsy mampatsatso lay tany fa rehefa tsy eo tsika de zao matsary matsatso ny tany tsisy iviny ary dia harena sarobidy ny fiangonana ary ny fahatsapan'ny fiangonana zany maharena sarobidy azy zany mahatonga azy tokony ho saro-piaro amin'ny fahamasinany
sary-piaro amin'ny fahatsarany, sary-piaro amin'ny fifankatiavana. Revaka malala sambatra ianao fa mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, mahatakatra fa tiany ianao. Ary tsy vitany hoe tiany fa sambatra koa ianao fa hitokisan'ny Tompo, ka ataony isan'izay tenany ao anatin'ny fiangonana, ka ataony hitory ny fahatsarany Kristy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa ny planinao dia ny ahavovonjy ny olona rehetra. Toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ho ny afatry ny soratra masina dia nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao izay manazava aminay fa nataonao manana anjara eo aminao ny olona rehetra noho ny amin'i Jesosy. Dia sokafy ny foniny izao tontolo izao Tompo, handray ny filazantsara. Ny fiangonanao no atao aminao ho mpitory ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly. Sokafy ny foniny fiangonanao ho tia ny fitoriana ny filazantsara, ho tia ny asanao. Sokafy ny foniny kristianina tsirairay avy, hanao zava-dehibe ny fiaraha-miangona, hanao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara, hanao zava-dehibe ny fitandrona ny mahasarobidy ny fiangonanao. Tainy tontolo andronay anio Tompo, ho tontolo andro hifalianay, hanarahanay ianao, hanekeny ny fitiavanao, ary hifalianay amin'ny tontolo andronay eo ambany fahasoavanao. Saotra Jesosy, fa lehibe ny famindramponao. Amen.